Ho fanakakezana ny mpanjifa sy ahafahany sarababem-bahoaka manohy manjifa ny vokatra sokole kosa dia ramokatra ronono mandry mamy anaty boaty 700 grama ny sokole izay amidy amin'ny vidiny mora kokoa moa izany. Araka izany ara dia misy karazan-droa manomboka izao ny ronono mandry mamy sokole dia ilay amin'ny boaty 700 grama izay efa fantatra ao hatramin'izay ary ny amin'ny boaty 700 grama. Ravakaran-Andriamanala sy Mamra Samuel Trany. Miparitaka manerana ireo toeram-pivarotana mahazatra anao manomboka izao ny ronono mandry mamy sokole 700 grama izay azo vidiana amin'ny vidiny 300 monja. Novokariny ity ronono mandry mamy sokole amin'ny boaty kelikely kokoa ity mba ahafahan'ny sarababem-bahoaka manjifa azy. Marihana moa fa mbola misy ilay ronono mandry mamy milanja 700 grama izay misy fihenam-bidy be ihany koa amin'izao fotoana izao satria dia 720 monja ny vidiny. Nisy nanomboka ny 17 Jolay ka hatramin'ny 24 volana Jolay ho avy izao ny hetsika roadshow tanterahany sokole manerana ireo faritra maro ato Antananarivo renivohitra. Isan'ny nolalovan'ny fiaraben'ny sokole androany ohatra ny teto Ambohimanarana, eto anivon'ny Boriboritany fahaenina. Amin'izao fotoana izao izay dia manao roadshow sokole lancement spécial ny ronono mandry mamy 290 grammes. Tsy produit vaovao izy ity fa produit efa nisy 380 grammes efa nisy hatramin'izay fa raha malala moa izany fa krizy ny andro dia nanapa-kevitra izay manao conditionnement kelikely kokoa dia mora lavitra kokoa ilay efa nisy hatramin'izay mba ahafahanay manatanteraka ny etaeta ny mpanjifanay. Tanjona amin'ny hetsika roadshow ihany koa ny fanentanana vahoaka anjifa ny vokatra malagasy satria tokoa ny sokole dia vita malagasy ary ara-pahasalamana. Antoko fahasalamana ny sokole satria vita amin'ny ronono vita zato eto Madagasikara. Namafisy ny Ngarajao izay nantsona manokana nentina mandritra ny hetsika rahateo moa izany. Larana voalohany eo amin'ny safidy amin'ny mpanjifa ny ronono mandry mamy sokole amin'izao fotoana izao na dia eo aza ny fitobahana ireo vokatra ronono mandry mamy avy any ivelany. Tetikasa ny sokole manaraka ny ara-iasa amin'ny toeram-pivarotana kafe sy dite eto andrenivohitra izay marina fa isan'ny mpanjifa voalohany ny ronono mandry mamy sokole.